teny pirenena faharoa manaraka ny teny malagasy be mpampiasa indrindra eto amintsika ny teny frantsay ary maro ihany koa mbola tsy mahafehy tsara azy ny malagasy na dia efa any amin'ny sehatry ny asa sy ny fianarana ambaratonga ambony aza ary izany indrindra no antom-pisiany ny parcours na parler couramment le français araka nambarana Andriamatoa Erlive Razafy-Manantsoa mpitantana ity ivon-toerana ity. Ny parcours na parler couramment le français izay tanjona sady slogan raha teo dia toerana mpampianarana naorina tamin'ny taona 1979 izay raha tokajikajy dia efa mananika ny 7 taonany amin'ny taona 20 sy 20 ity. Ny tanjony sy ny antom-pisiany dia ny anampy ireo olona manana marim-pahaizana baccalauréat ary ihany koa ireo zay efa manitatra fahalalana eny amin'ny ambaratonga ambony ary ireo zay efa eo amin'ny sehatry ny asa raha teo mampiasa sy mila ny teny frantsay kanefa manana fahasahiranana eo amin'ny fitenenana izany teny frantsay izany. Ny tanjony zany dia ny ahafahan'ny tsy mpiofana ahafehy ny firesahana amin'ny teny frantsay. Mba ahafahana manatratra izany tanjona izany dia noferana ho 12 herinandro ny faharetan'ny fiofanana. Noferana ihany koa ho 12 no isan'ny mpianatra satria moa dia fampiarana avy hatrany no tena ifantohany izany fampianarana miresaka amin'ny teny frantsay izany. Araka ny fantatra dia efa 7 taona teo amin'ny sehatry fampianarana teny vahiny ny parcours ary manana ny fomba tena mampiavaka azy ahafahan'ireo mpianatra ao amin'ny teny tsy miambahamba ny teny frantsay. Misokatra isan'andro fisoratana anarana eny amin'ny parcours tsy azo tafo eny akaiky ny tobin-dasantsy total.